Fa ivadika vaovao hafa isika ijery ireo vaovao misongadina amin'ny tontolo ara-koltoraly indray kosa. Ao anatin'izay indrindra moa no iresahana ny tontolon'ny tantara malagasy. Anisan'ireo mpilalao no sady mpanoratra tantara amin'ny onjam-peo moa i Silofo José, tsy zoviana amin'ny resaka tantara tokoa ny tenany. Aminy dia mila finiavana manokana ny filalaovana tantara amin'ireny onjam-peo ireny. Nisy ary ny fanadihadiana manokana izay natao tamin'ity mpilalao tantara amin'ny onjam-peo ity, nataony Lotsitra Kotonirainy sy Mamy Rasamuely. I Silofo José na Irakoto Silofo José fa dia fantadaza amin'ny fanoratana sy filalaovana tantara amin'ny onjam-peo. Nanaiky nizara ireo zava-bitany tamin'ny fanoratana tantara sy ny filalaovana tantara amin'ny onjam-peo tamin'ny mpanao gazety ny tenany. Nandritry ny 12 taona teo eo ny tenany no nilomano tao anatin'ny sehatry ny famoronana tantara sy ny filalaovana izany. Tsapa amin'ny zavatra iainana andavanandro ny tena ny fitiavan'ny malagasy mihaino tantara amin'ny onjam-peo, eny fa na dia hita famibahana azy amin'izao fotoana izao ny teknôlôjia vaovao. Raha ny eo amin'ny filalaovana tantara dia ilaina ihany koa ny tena ny fahaizana mamelona ny toetry ny olona izay holalaovina mandritry ny tantara. Ny olona tia mihaino tantara ary mahafinaritra ny olona mihitsy mihaino tantara amin'ny onjam-peo, kanefa misy fahasahiranana be izy io. Ny antony dia izao hoe amin'ny tantara onjam-peo mijery an'ilay taratasy misy an'ilay resaky fanaovana ny mpilalao. Voasoratra zany ren'ilay teny avoakana ka hoe nono ny mpiaino reny. Kanefa raha voasoratra izy tokony avoakanao tahaka ny miresaka. Eo zany ny fahasahiranana hoe ahoana ny amoahana an'ilay izy. Toy izay ianao hoe manao ahoana ialahy, dia tonga dia manao an'lahy. Ina vaovao, salama tsara ve nareo ny tanàna any. Zany zavatra zany voasoratra anie. Fa anjaran'le mpamelona tantara ny onjam-peo no mampiasa ny talentany kosa mba hampivoaka azy ho tahaka ny miresaka. Dia eo zany no mila fanomanana melo mihitsy moa le izy hoe mena an'ilay mpilalao zany le tantara voasoratra, dia manomana any an-trano any izy ndray andro na andro andro melo, dia tonga ny fotoana fanaisam-peo dia velominy amin'izay, sady ny taratasy zany eto ihany dia velominy amin'izay tahaka ny miresaka io zavatra io. Anisan'ny olana mahakasika ny famelomana tantara ny tsy fahampian'ny enti-manana sy ny fitaovana manara-penitra entina andravahana ny tantara. Mila fandraisam-peo izay ahafahana manaingo ny tantara satria ny tanjony dia ny hamelomana tanteraka ny tantara amin'ny onjam-peo, ka ny mpiaino dia tokony hahatsapa fa toy ny mahita sary mihetsika izy rehefa mihaino ny tantara. Mbola maro ny tena ny ezaka amin'ny fanatsarana hatrany ny zavakanto malagasy.